aminareo anyariavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Tsara safidy izay miandry an' Jehova. Tsara safidy izay miandry an' Jehova. Zany no misongadina indray ry havako amin'ny mofinainantsika anio. Salamo fa 3:30, ny andininy fa 2:20 hatramin'ny andininy fa 2:20. Tsara safidy izay miandry an' Jehova. Ny atao hoe miandry an' Jehova eto dia ireo izay olona feno fanantenana, ireo izay matoky tanteraka ny asan' Jehova, mametraka feno ny fiainany amin'Andriamanitra, ny tokony ny fanantenana, tsy misy afa-tsy ao amin'Andriamanitra. Zany hoe tena manao ho an'Andriamanitra ho tokony, manao am' Jehova ho Andriamanina. Zany no ilazana azy. Ny dikany anankiray koa dia atao hoe izay miandry an' Jehova dia tsy iza fa ireo izay olona matahotra an'Andriamanitra, matahotra an' Jehova. Hoy ny andininy fa 12 manao hoe ny mason'i Jehova mitsinjo izay matahotra azy dia izay manantena ny fandrampony. Ireo sokajin'olona izay miandry an' Jehova dia mametraka ny fiainany feno ao amin'io Andriamanitra io. Arak'izany ambara eto fa tsara safidy izy ireo. Tsara safidy satria ilay Andriamanitra izay nametrahany fiainany dia Andriamanitra tsy misy tahaka azy, Andriamanitra tsy toha, tsy misy azo oarina, tsy misy azo ampitaina aminy. Eto ilay Andriamanitra izay nosafidin'ny mpanompon'Andriamanitra izay nanao ity salamo ity dia Andriamanitra afaka miaro sy Andriamanitra izay toky ary afaka hamonjy azy raha teo. Eo anatrehan'ny toe-javatra maro samihafa dia io Andriamanitra io ihany no mahavonjy azy. Ny heriny, ny tanjany, ny izay rehetra mety ho fahefana sy heriny manokana dia tsisy hahavonjy azy tahaka ny famonjen'Andriamanitra azy. Eto dia ambara fa manome fahafampo tanteraka ho an'izay miandry azy Andriamanitra, ka dia afaka amitahotra rehetra izy. Lay Andriamanitry ny Baiboly tarafitsika ao amin'i Jesosy Kristy dia ilay Andriamanitra tsy mba mandiso fanantenana, Andriamanitra azo itokiana ary Andriamanitra amin'ny renana feno ny finoana rahateo. Zany no nahatonga antsika mino am' Jesosy. Jesosy ilay tsy mba mandiso fanantenana, Jesosy ilay izay vahaolana azo antoka ho antsika. Rehefa niteny izy fa makanesa ity amiko fa izao ame anareo fitsarana, dia tena mitondra fitsarana feno ho an'izay manana hetaheta mila vonjy. Rehefa miteny Jesosy fa ento aty amiko ny fanahinareo rehetra dia vonona izy hitondra vahaolana sahady. Eo amin'ny fiainantsika andavanandro, rehefa zoim-pahoriana mandalo ady sarotra dia mandrakariva mieritreritra vahaolana amin'izay heverin'ny saintsika sy heverintsika fa ananana tombon-dany manokana. Tahaka ny hoe raha manam-pahaizana ianao dia mieritreritra fa ny fahaizanao ny vahaolana ho anao. Raha manana herintsandro ianao dia mieritreritra fa ny herintsandronao no vahaolana ho anao. Raha manana vola man-karena ianao dia mieritreritra fa ny vola man-karenao no vahaolana ho anao. Tsy ry havako, manana an'Andriamanitra
dia Andriamanitra no vahaolana ho anao. Misy kajon'olona mandeha mitady vahaolana etsy aroa mitoky amin'ny hery samihafa, indraindray aza mitoky amin'ny soavaly mihitsy, indraindray mandeha mitady vahaolana dia lasa mandany andro mifoka zava-mahadomelona mitady vahaolana, ary indraindray tsy mahita amin'izany dia mandeha mirona amin'ny famonoana tena mihitsy. Fa rehefa manana an'Andriamanitra dia tokony homeny, fa tsara safidy isika miaoka amin'Andriamanitra, tsara safidy isika miandry an'Andriamanitra, tsara safidy isika manantena an'Andriamanitra. Aoreno ao amin'ny Jesosy Kristy ary avako ny finoanao, ny tokonao, ny safidinao. Anio anao zavatra lehibe eo amin'ny fiainanao izy. Eo an'Andriamanitra irery any ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika ry avako. Tompo Andriamanitra rainay tsara indrindro, amin'izao herinandro vaovao izao dia mahatsiaro sahady zahay ny famondram-po sy ny fitiavana, ny fahavelomana, ny tombonandrom-pahavelomana omenao, izay mariky ny famondram-ponao tsy miova aminay sy ny zanakay hatramin'ny taranakay fara-mandimby izany. Indray mametraka ny fiainanay aminao fa ho any amin'iza moa zahay. Ianao no manana ny fiainana mandrakizay. Entinay eo anatrehanao ity herinandro ity, entinay eo anatrehanao ny asa mandraranay, entinay eo anatrehanao ny fandaharam-potoananay rehetra, entinay eo anatrehanao ny olanay, satria ianao no toky azo antoka indrindra. Dia manampy anay ry Andriamanitra ray masina sy tsara indrindro, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen.